Sehatry ny finoana indray kosa ary sy ny karakara sakafom-pifaliana ny sampana sekoly alahady avy eo anivon'ny FJKM Ambodifaritra Martiora ny makasika an'izay sakafom-pifaliana ny karakarain'izy ireo izay no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fety miavaka no nokarakarain'ny sampana sekoly alahady ao amin'ny FJKM Ambodifaritra Martiora satria nisy ny fampisehoana rahana fiaraha-misakafo izay nataon'izy ireo tao amin'ny espace Opisoa Miandalana. Ankoatr'izany fiaraha-misakafo izany dia mbola nisy ihany koa ny lalao isan-karazany. Nahafinaritra sy nahavariana ny rehetra ny fanentanana nataon'ireo ankizy mpikambana ao amin'ny sampana sekoly alahady. Nandray anjara avokoa izy ireo hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny zokiny indrindra. Nisy ny dia isan-karazany sy ny dia mirindra. Tsy misaraka amin'ny fety tahaka izao moa ny rindran-kira samihafa. Nisy hatramin'ny fanolorana tantara kely sy fanaovana atsikana. Samy faly ny rehetra satria nateo amin'ny endrika ivelany sy fanamiana azy dia efa niomana fatratra ireo ankizy mba hanotra zavatra tsara sy mendrika. Raha mahazatra ny ankizy maro ny manao fety rehefa krismasy dia mihoatra lavitra noho izany ity fety nokarakarainy sampana sekoly alahady tao Ambodifaritra ity. Mahafaly ny mahita ny fiezahany kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana FJKM Ambodifaritra Martiora ny amin'ny fijoroana vavolombelona finoana ary dia aseho amin'ny asa tokoa moa izany finoana izany. Tamin'ity ity dia ny sampana sekoly alahady izay ahitana ireo zandriny indrindra amin'ny kristianina atao amin'ny fiangonana no nanao ezaka ho amin'ny fampandehanana izany sampana izany ary eo amin'ny koa ny fandraisana anjara biriky amin'ny asa izay sahan'ny fiangonana. Mahafaly satria mbola ankizy, mbola zaza izy ireo dia efa niomana fatratra ary niezaka fatratra ny amin'ny hetsika natao androany mba ahafahany mandray anjara amin'ireo asa samihafa izay tanterahana ato anatin'ny fiangonana. Etona dia manentana antsika taranaka Ambodifaritra rehetra isika kristianina mba samy ezaka hatrany ny amin'ny fandraisana anjara biriky ho amin'ny fampandehanana ny asan'ny fiangonana. Anisan'ny ezaka lehibe izay ataontsika tsy ho ela dia ny fanohizana ny rihana voalohany amin'ny akany eto Ambodifaritra. Ny zava-dehibe hatrehan'ny fiangonana FJKM Ambodifaritra Martiora moa dia ny fanohizana ny fanamboarana ny ankan'ny fiangonana ary araky ny fantatra dia atomboka amin'ity herinandro ity ny fanamboarana ny rihana voalohany izay trano honenan'ny mpitandrina. Ny sampana sekoly alahady na ny sampana ahitana ireo zandriny indrindra ao amin'ny fiangonana aza dia efa nandray anjara tamin'ny fanamboarana izany akany izany ary kely sisa dia ho vitan'izy ireo ny talenta iray na ny iray tapitrisa ariary.